Ny aloha izay teny amin'ny biraon'ny komité olimpika teny Ivantry teny ihany dia nitafa tamin'ny mpanao gazety nampafantatra ny fandaharam-potoana ny ato izany hoe ny tompy lalaovana 2024 izay madiva ifarana sy ny 2024 ny Fédération Malagasy ny taranja volleyball atsipika telo goavana no niresahana tamin'izany eo aloha ny fifaninana nasionaly izay ataon'ny Mahajanga manomboka amin'ny herinandro ambony iny ny fampahafantarana ny tale teknika nasionaly vaovao ary ny nohon'ny Malagasy ny andehan'ny fahaenina amby roapolo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka aty amin'ny faritra fafitony Afrika izay atao eto amintsika ny volana febroary taona 2024. Ateboka telo goavana no nampahafantarin'ny Fédération Malagasy ny taranja volley ny zoma tolakandro teo nandritra ny fandaharam-potoanany ato amin'ity top lalaovana 2024 ity. Ny voalohany amin'izany dia ny fanatanterahana ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly ho an'ny sokajy U16, U20 ary senior lasivavy any Mahajanga ny valika hatramin'ny 20 oktobra ho avy izao. Ekipa repika amin'ny 10 avy amina ligy paritra 7 ny faninana amin'izany. Satatra ny fifaninanana ny sokajy zandriny ny 7 hatramin'ny 13 oktobra ho avy izao. Ny 13 hatramin'ny 20 oktobra kosa no hiditra an-tsehatra ny sokajy senior. Fantatra ihany koa fa hiara-asa akaiky amin'ny FMVB amin'ny fanatotosana ity fifaninana nasionaly ity ny Telma, izay hanolotra fanamiana sy fitaovana ho an'ny mpikambana ao amin'ity federasiona ity sy ny ekipa teknika rehetra ao aminy. Izy ireo ihany koa no hanolotra ny amboara ho an'ny tompon-daka Isatsokajy sy ny mpilalao mendrika. Anarak'izay dia nolazaina tamin'ny fomba ofisialy sy nampahafantarina ny mahalany tale teknika nasionaly eo anivon'ny federasiona any Honoré Razafinjatovo. Ity teknisiana ity izay nametraka andraikitra ampiroborobo ny volleyball malagasy. Ny tenan'izay nilaza fa ny fijerevana ny tanketsa sy ny famolavolana azy ireo ny lara-pamehana ho azy mandritra ny fepitaona fiasany. Ary farany fa tsy ny kely indrindra dia ny fampiatranoan'ny Malagasy ny andeha fahaenina amby roapolo ny fiadinan'ny tompon-daka ny faritra fafito aty Afrika ny 15 hatramin'ny 20 febroary 2024. Anisan'ny ampisongadina ity fifaninanana ity ny fiverenan'ny maillot sy la Réunion indray ao amin'ny CCC zone 7. Fanamby apetraky ny volleyball Malagasy amin'ny fifaninanana io moa nitazona ny amboara ho an'ny sokajy lasivavy eto Tanindrazana raha nambaran'ny filohan'ny FMVB Randremanatena Taina Nirina.